ho antsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokatrano pijaliana safasambara seminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokatrano mikorotana fiaino ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-mahadomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokatranonao fotoana izao hananganana Andriamanitra tokatrano fiaino fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny ankonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampialan'ireo devoly manakorotana ny tokatranonao tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fahavalo fa 5 fa 12 ary fa 7 ny volana martsa ho avy izao amin'ny 7 ora sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaon'oloko eto amin'ny Tananarivo indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères andrefana Ambohijanahary temple de la foi bypass eto amin'le hoe Arivosary atia Jerusalema Karobato ambany atsimo commune atia Kaditariny Apitatafitra faran'ny Ariam Busdi tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ireo pasteur ray mandrety ny ara-panarehetra ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokatranonao tainy tompony amin'ny foravoravo no hidirako ny tokatranontsika menakavy amin'ity fotoanan'io mahafinaritra be ity izay ampianarako ny sitrapon'Andriamanitra ary hamaranana zay moa no tena lehibe indrindra hamaranana ilay seminaire momba ny ankonana sy momba ny tokatrano zay ny tanterana nandritra nyity volana martsa iray manontolo ity amin'ny sabotsy ho avy izao 29 mars andro tsy fiasana efa tsy fiasana raha teo moa sabotsy misy any manko miasa le ohatra hoe mpiasa privé reny de amin'ny kosa angamba mino fa tsy miasa na mpiasa panjakana na mpiasa privé de azonao atao tsara ny mamonjy ny fotoana lehibe amin'ny sabotsy 29 mars ho avy izao io amin'ny 7 ora sasany maraina ivavahana ho an'ny ankonana mampiavaka an'ity fotoana ity dia ho tanterahana manokana mihitsy zany ireo mba hivavaka manokana tsika ho an'ireo vehivavy tsy mbola niteraka vehivavy tsy mbola nahazo zaza ireo misy ozina any amin'ny tranonjanany ireo vehivavy tena hoe misy problema mavesatra de tena mavesatra amin'ny resaka tokatrano sy ny fiainam-pitiavana de hivavaka manokana tsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny amin'iny fandao hivavaka fo ny tenako misaotra anao tompo satria mino fa mpianatra anay indray anao androany ny sitraponao anoro lalana anay ianao mampianatra anay zay tokony ho takatray mitenena Jehova fa vonina ihany ny mpanomponao ampianaro ny lalanao ampianaro ny sitraponao ary mino fa hitondra filaminana ho amin'ny fiainan'ny tsirairay avy anao amin'ny anaran'i Jesosy amen mpitoroteny toko fafito no vakiko mpitoroteny toko fafito andininy fahasivy manao hoe aoka tsy alaky tezitra ny fanahinao fa ny fahatezerana de mitoetra ao atratran'ny adala averiko aoka tsy alaky tezitra ny fanahinao fa ny fahatezerana de mitoetra ao atratran'ny adala androany de tena te ampianatra momba ny atao hoe valeur ny fahatezerana ny tombam-bidy ny lanja ny fahatezerana sy ny hoe sy ny resaka manodidina an'izay fahatezerana izay io fahatezerana io de tena misy lanjany io ry havana misy lanjany io ary misy valeurany io misy tombam-bidy izy io ary tokony ho apetraka amin'ny toerana maizy azy ny fahatezerana ny fahavinirana fa tsy tokony hoe ho tezitezi-pona de ho tezitra isaky mihetsika de ho tezi-dava
indrindra raha olona ambony ianao na olona manana ny maizy anao ianao na olona ataoko hoe olona misy voninahitra ianao na ray mpianakaviana ianao na reny mpianakaviana ianao satria tsika miresaka tokantrano dia asivy valeur ny fahatezeranao. Inona ny tiako ampianarina androany rehefa ny olona anankiray zay no tezidava dia amin'ny fotoana manana ny lanja ny fahatezeranao dia lasa tsy manana ny lanja ntsony eo anatrehan'ny olona. Averiko rehefa zatra tezidava ianao miresaka amin'ny olona ianao dia isaky mihetsika ianao dia tezitra foana dia mitenin'ny mpiasa ianao tezitra mitenin'ny zanakao ianao tezitra miresaka amin'ny vadinao ianao tezitra dia isaky miresaka amin'ny vadinao dia tezitra isan'andro ianao tezitra maraina ianao tezitra atoandro ianao tezitra ariva ianao tezitra dia ny afaranao tsy asian'ny olona vidiny intsony ny fahatezeranao tsy asian'ny olona lanjany intsony ny fahatezeranao fa lasa vorondolo zadakolosy ny olona amin'ny fahatezeranao. Ka ny grave be amin'izay fotoana izay dia izao amin'ny fotoana ianao le tena tezitra hoe tokony misy lanjany mihitsy le fahatezeranao ary tokony hanova tantara dia lasa tsy asian'ny olona lanjany tsondry satria efa mahazatra ny olona le ianao tezitra, mahazatra ny olona le ianao monmonina, mahazatra ny olona le ianao kizitina, mahazatra ny olona le ianao mivazavaza dia lasa amin'ny fotoana lehibe sy goavana tena tokony ilana n'iny fahatezerana iny hoe hipiripirina daholo ny olona, hipetrapetraka ny olona, angina ny olona, ilamina amin'izay ny olona dia lasa tsisy valeur antsony, tsy asian'ny olona lanja antsony dia potika sy tavela eo ianao dia mampalahelo. Inona ny tena tiana horesahana? Ohatra misy fotoana ohatra tonga amin'ny maraina dia tsy ampy sira ohatra ny tsy ampy siramamy ohatra ny kafe dia iny ianao dia efa tratatatatata kafe dia tsy asiana siramamy anana maninona ny lokany tsy ampy sira ina no anana ty vary ty. Amin'ny voalohany ny olona taitra an'iny ny vadinao mety taitra an'iny ny vadinao dia tena mety hoe mila kalma ny rafotsy fa zao zany ny tsy zakany rafotsy dia mila kalma. Tonga ny ray ianao ny atoandro dia efa tezitra aninona ny ranona pangony tsy atao may tsara fa zao tonga ny ray ianao ny arivan'iny dia tezitra indray amin'ny vadinao sao ve vao miditry ny trano sy ny sisa zao vao miditry ny trano fa taiza indray ambota iazy indray hoe raha pitso maraina indray ianao mitezitra aminy dia maivava aminy ny isan'andro ianao tezitra aminy ny afaranao tsy asian'ny vadinao sira intsony ny fahatezeranao. Zany angizura lahy zany angizura nabavy eo tsy asiany sira intsony, tsy asiany vidiny, tsy asiany valeurany, ary ty ny tena grave be eo amina zavatra anankiray tena goava mbe miatra manaina miatra mitokatranao eo amin'izay anao vao tena tokony hienjana mafy ary tena hoe tsy andefitra tsony amin'ity dia tsy asian'ny olona tsony tsy asian'ny olona valeur tsony ny fahatezeranao satria efa mahazatra ny olona. Zany na tonga ny mpitory teny ny fahendren'ny Solomona hoe aoka tsy alaky tezitra ny fanahinao, tsy mila malaky tezitra ny olona ambony rehetra, ny olona tia hita filaminana, ny olona tia hita fiadanana dia tsy mila malaky tezitra, tsy malaky tezitra fotsiny voalaza baiboly hoe ny fahatezerana dia mitoetra ohatratran'ny adala. Ianao tezidava io zany dia ohatran'ny olona adala amin'ny filazan'ny baiboly ianao. Dia jereo ange hitanao tambolohany ianao tezitra amin'ny zanakao dia taitra izy ambolohany sao vao miditry ny trano dia matahotra anao izy dia ataovy fanindroany ene ataovy fanitelony ene ataovy fanindiminy ene avelany monina amin'izay ianao sy raha bofo izy raha mamy efa io ny mahazatra azy fa le monimonina fotsiny ny tatatata eo izy dia na dia efa any amin'ilay zavatra tena goavana be amin'izay raha satria misy zavatra goavana tena faratapony amin'izay ohatra hoe
ny volanao 5 millions very tao anaty poketra nefa efa nangononao nandritsy ny herintaona sy tapany any ianao zany vao tokony hanapatra ny fahatezeranao faratapony tsy asian'olona valeur atsony zany le seva mahazatra mitovy am'le ranona pangany io mitovy an'le ranona pangany io zany eny raha lasena bavy ry ao anatin'ny tokatranao zany mianatra mangina mianatra tsy tezidava zay ny mahatonga baiboly miteny hoe aoka tsy alaky tezitra ny fananao mianatra hoe eto tokony lefitra eto mila tsy miteny eto mila mangina mba hampisy valeur indray andro any raha miteny mafy mba hampisy valeur ny fahatezerako indray andro any raha miteny marary de ho fantatry ny olona rehetra hoe tena tezy ty oranga io fa mila milamina tsika fa tezy ty oranga io na tezy ty raha matoy io ny zany ny fiainako ny raha vao miresaka zavatra tonga avy any misy olona miresaka amiko na hoe zavatra azoko leferina tsy olana zany efa fata ny olombelona manana ny fahalemena tsisy olombelona tsy manana ny fahalemena zany ary tsisy olombelona tsy diso zany ary za efa micomprendre an'zany ka raha misy olona mifona amiko eo de efa tsy maninona zany fomban-javatra zany vahalemeny fotsiny amin'manaraka tsy mila tezitra amin'ny akory mba hampisy valeur ny fahatezerako indray andro any rehefa miteny mafy azy de ho fatany hoe tena ny amin'le faterina 90 degré ty tena tsy azo sanginy ty pasteur ty fa efa any amin'ny 90 degré ty hafanany ty niara amina zavatra valeur amina zavatra azoko le fieriny misy fotoana teny ny sasany pasteur nanao nidona tamin'ny sarety taty le tomobile de pepo kely niana de vaky ny jiro non fomban-javatra zany raha tsy nanao fanaininy izy raha tsy nanao hoe nandeha mafaratapony izy na danger ny fandehanany fomban-javatra ny accident eny tsy manino zany aiza izy inona problème izy aloha andeha amin'io mboaritsika io de hitan'ny olona hoe mitony ny fahatezerako misy le nanao surcharge kely zay fa nioatra le olona de lasa olona tokony enina ny tao anatin'le tomobile de lasa valo zay ny tao omby nefa ny tomobile raha omby ny tomobile tsy nanino alefazy hoe fa raha ohatra am'izay ka hoe ny fampiteny dépasseny daholo efa nytenenina hony le chauffeur vana de dépasseny daholo ny tomobile rehetrarehetra de tao anaty torinao mbola ny dépassé any izy de eo am'izay ary no mampiasa mampiseho ny fahatezerako hoe attention fa grave zany ao anaty torinao tsy azo dépassena attention zavatra ohatry zao fa mamono ain'olona misy valeur any am'izay le fahatezerana misy valeurany fa raha isaky mihetsika kely tsy de tezitra de izy mihetsika kely de amin'ny fotoana am'izay ianao tokony fahatezerana manova ny zava-misy amin'ny tokantrano ny fahatezeranao lasa tsy manova ninina satria fahatezerana io tokony manova zavatra Andriamanitra rehefa tezitra jereo Baiboly fa misy zavatra miova eto amin'ny planeta tany eo amina tantaran'ny olona rehefa tezitra Andriamanitra misy zavatra miova ary ny olona ambony ny olona manana ny maisy ny olona manana voninahitra tsy manana ny toerana ny ray aman-dreny tokony misy am'izay toerana zay rehefa miresaka amin'ny zanaka ao ianao tsy voatery isaky mihetsika de tezidava vao misaky mihetsika de tezerana ny zazakely misy vao mihetsika kely de sakanana zay zavatra ataony rehetra de rarana zay ana rehetra de sermona de arina de amin'ny fotoana am'izay nao ao am'le fotoana tokony anitsina azy faratapony tsy mandaitra tsony ny teninao tsy mandaitra tsony raha tsy hoe manova fiteny anga ianao ka lasa hoe lasa nalefaka kely indrindra lasa nalefaka be indray ianao de miteny hoe tsy manakambara tsony araka izy efa ny teny mafy anao nanitsy anao mafy fa ny adalanao ihany ny toizanao de amin'indray niova ny intonation anao de ozy le zanaka hoe terina any angamby ny eny ty vao tena tezitra fa raha mbola any am'le mivazavaza ary zany no mahatonga ny vadinao tsy manisy lanjany ianao tsony ry madama satria ianao tezidava zay zavatra rehetrarehetra de exitinanao itenenanao teny marary teny mafy tezidava de zany ny zavatra mila soroana zany ny zavatra mila tandrovina zany ny zavatra mila amboarina eo amin'ny fiainana ny fahatezerana ho volazan'ny Baiboly de mitoetra eo atratra ny adala
zany hoe ny olona dala rehetra de tezidava tsy afaka fahatezerana eo amin'ny tratrany ary mahatonga anao na nitokantranonao na nareo mivady na zanakareo lasa tsisy valeur ntsony tsisy nenina ntsony fa de potika tanteraka amin'ny zavatra rehetrarehetra manimba tokantrano riavana de ty ihany koa no zavatra anankiray ampianariko indray mifanohatra an'izay indray tsy hoe mifanohatra akory fa ao anatin'izay resaka zay ihany raha hitanao indray ny vadinao fa tezidava de aza sina valeur antsony koa fahatezerana averiko raha hitanao izy fa kizitindava raha hitanao izy fa tezitra isaky mihetsika de aza sina valeur antsony koa fahatezerana fa ataovy taky nefa mahazatra anao mampianatra anareo eto ny fandaminana tokantrano misy lehilahy mako misy vehivavy efa fatany hoe iny toetrambadiny de lasa izy mamaly tsy zakako koa isan'andro ve de tezidava foana ny aina anato zao foana ny aina anato za mila mamaly mila miteny raha nabavy raha lahy manakirotana zavatra be da be zany fa rehefa hitanao izy hoe io ny fiainany monimonin-dava de avelao izy monimonina isaky mihetsika eo de aza sina valeurany fa amin'ny fotoana am'izay fatany hoe tsy manome valeur ianao any fahatezerany isaky ny mihetsika isaky ny 10 minutes io rehefa fatany ianao tsisy valeurany tsy manome valeurany io tsy manome lanjany fahatezerany io de io izy ny farany hoe ary tena tsisy maripana ntsony tsisy lanjany ntsony za fahatezerako zany am'ty olo ty ary tsy manova nininina azy zany le expérience ny fiainana zany fa raha voasinao lanjany io de miady isaky ny fiafakadiny nareo na miady isaky ny adiny ray miady isaky ny adiny ray fa avy aloha fotsiny izy ho tezidavy eo de tapitra ny resany afaka 10 minitra de avadio ny resaka sao de mba hinana pizza ny ty sao de mba hinana any ny elahy sao de mba hinana lasopy aloha elahy tonga de avadio ny resaka de ho fatany hoe ary tsy nasiny ty olo ty lanjany akory atao nefa efa tezitra be fa raha voasinao lanjany ko ifahatezerany io de ho ataony foana ianao ho ataony foana ianao ho ataony foana ianao satria ny zay koa le masana devoly azy ny tena kendreny devoly inge ny ampiady anareo roa de ny tonga ny fonao mararirary mihitsy any anatinatiny fonao any mararirary fa enoy fotsiny avelao hitabataba avelao hiteny isaky ny mihetsika avelao hirediredy eo avelao hiteny apahatezerana mandritry ny adiny ray eo de vita fotsiny 10 minitra de teneno izy sao de mba hisotro kafe se avy tonga de ataovy fotsiny zao fihavanana ataovy fihavanana forcé fotsiny eo inambary am'izay ve tsika kesery tonga de alafasony resaka de am'izay fatany mihitsy hoe zay tsy niditra akory tany amponao le fahatezerany rehetra teo ay tsy nidona akory tany amponao le izy zany inge riavana malala mampianatra anareo ny fomba fandaminan zavatra mihitsy satria mahita tokatran'olona tompoko mikorotandava miady lava miady tsisy farany tsisy masoandro miratra isaky mihetsika de miady de mifamaly ka inona no mahatonga anareo miady sy mifamaly satria tsotra le antony asinao lanjany le fahatezerany io le madama io asinao lanjany fa avelao fotsiny izy nonona isaky mihetsika isaky ny ponga tapaka ataovy ao aty-sainao fotsiny zao nefa fiainany ty vehivavy ty efa zao mihitsy le maizy azy ka ataoko ahoana moa fa iny vadiko ino anaovako fanekena teo ambony altara de avelao fotsiny izy eo jesosy imenomenina tsisy farany eo fa rehefa fatany io hoe tsy asiko valeurany izy de iovy izy amin'ny farany ary zay le lalana anovan'ny tompo azy ny lalana anovan'ny tompo azy atonga azy tsy maintsy iova de anao tsy manisy lanjany intsony tsy manisy lanjany fa raha mbola misy asinao lanjany io ka hoe avy ianao de mamaly azy avy ianao de iady aminy avy koa ianao de tsy mahazaka de ay fa zany koa zany tena ananao ay fa tena zay koa ny ao tsainao de safi matoy ianao mamaly misy valeurany aminy le izy
fa rehefa hitanao am'izay izy de manomboa am'izay mianatra hoe ary zay tenin'ny paster zay marina ndeho andramako tsy miteny ninina misy karazana lehilahy manko ry havana vao miditsy ny trano de efa miady indrindrindra izy miaramila zay izy na zandarina vao miditsy ny trano izy tonga de baiko jery atsika zao ny atao de efa monimonina eraky ny trano izy tsy voatery amaly madama tsy voatery amaly amboary fotsiny zay tokony amboarina de rehefa visy teneny sao de inona zio dada rehefa afaka 10 minitra an'iny sao de inona zio dada sady manany ihany kely azy any ianao zay fotsiny atao de milamina fa tsy hoe tonga izy de mitonga indray ianao monimonina tonga indray ianao zany angely izy ohatran'izany ny fomba fiady amin'ny olona mamo ny olona mamo manko ry havana tsy mahay mamoaka ny ao-apony raha tsy efa mamo ny olona mamo tsy mahay tezitra raha tsy efa mamo de tsotra kely fanaovana azy tsy mila mamaly azy akory ianao tsy voatery valiny io aza sina lanjany aza sina tomba mbidiny le monimonina sy fomonimonina iny aza sina lanjany raha tsy efa any amin'ny hoe fatatra hoe tokony tena tsy maintsy valina kosa zany tsy maintsy teneniny zany de any ianao vao miteny fa ny akoatra zay aza miteny de milamina ho azy ny fahatezerana de mitoetra eo atratran'ny adala hoe voalaza amin'ny baiboly de ozy teo ka tsy alaky tezitra ny fanahinao eto zany mizara roa tsara voalohany aza malaky tezitra raha fitinina fampianarana aza malaky tezitra de asivy valeur ny fahatezeranao mba tonga ny olona nisy lanjany ianao atonga ny vadanao anisy lanjany ianao atonga ny zanakao anisy lanjany ianao de mba asivy fotoanany hoe eto any tokony ho tezitra fa tsy isaky ny atsasakadiny de itenenan'olona de apatezitra anao daholo ny zavatra rehetrarehetra eto ambonin'ny planeta tany tadidio tsara fa miara-miaina aman'olona ianao ary miara-monina aman'olona ary ny olona rehetrarehetra miara-miaina aminao manana ny fahalemeny sy ny adisony daholo ozy izy le mpampianatra moniteur rehetra le mpampianatra mamily fiarakodia reny hoe ataovy taky ny adala daholo ny olona eny amin'ny arabe fa ianao rery ny miendry ataovy taky ny adala daholo ny olona rehetra inona ny tianao tenenina am'izany ataovy taky ny hoe olona adala daholo ny olona rehetra raha fantatra fa ianao rery ny tsy manao adisony raha ianao rery ny endry de considéré ohatra ny olona adala daholo ny olona rehetra de am'izay tony ny fonao fa io eninao tezidava isaky mihetsika io tsy asian'ny olona valeur antsony ianao rinakely eo na zanaka ohatsy nisy valeur anao mpiray tapo aminao ozy izy ny olona iny rasoerina petahany olona rasoerina ny anaranao zany ingy izy io e de tsisy lanjany mba anarany anao zany mba tezitra zany tokony hoe mba miforitra daholo ny olona de miova famindra ny olona indrindrandrindra ianao mpitatana orinasa na leader na zavatra anankiray ny olona leader na ny mpitarika tsy hoe tsy mahazo tezitra fa mametraka tsara ny fahatezerana hoe eto any mila tezitra eto tena tsy azoko andefierana fa tsy maintsy miteny fa tsisy zavatra kely tsisy dika ianao hoe very famerim-bola 5000 de apatezitra arina zao de apatezitra inony ty de mapatezitra nisy nangaratra ny telefoniko de mapatezitra sady misy ane zany ny misy fotoana ny telefony na very tsy mapatezitra zany misy fotoana ny zanakao mamaky very araky ny hafaran'ny very araky ny teniko teto tamin'ny farany vaky tsy mapatezitra zany zay le izy de tsy fotoanany ny fahatezerana de ny teneniko farany teo ny zavatra nampianariko faharoa teo de zao raha tezidava indray ny vadinao na ny ray aman-dreninao de ino fotsiny ampafantaro azy hoe tsisy valeurany aminao ny fahatezerana rehefa zatra-panao an'izay de avy eo izy miova ho azy izy zay ny mampiova azy fa raha voarahanao an'iny rythme an'iny izy ka valinao isaky mihetsika de izay manko ny eritseritsika za ndray tsy mataty afa samy mifamaly de mifamaly tokoa de lasa tena mifamaly de mikorotana ny hafaranao fa misy fotoana nge mianara manginy mianara tsy mamaly akory
misy fotoana manko hitanareo ohatra hoe ohatra zany tonga de tsarain'le madama ivelany fotsiny ianao tsarainy fotsiny ivelany ianao amin'ny zavatra natao aizany ohatra aizany vola alafo androany trety fotsiny hoe vola androany vo tonga ny trano ianao de efa tonga de ny anazy ny ararafa mihitsy tena sinsisa de aveo nefa le vola mety efa any aposinao any efa voakanao de misy fotoana fotsiny izy avelanao ivazavaza de tsy mila mamaly azy de avoay moramora fotsiny vola de atao vitany de aveo izy mitsara tena na tsy miteny ninina renao de aveo izy mitsara tena hoe ay tena tsy nety iny nataoko iny zany nge fanaovana azy raha lasainy abavy ny tompony hitanareo amin'ny sabotsy ho avy zao 29 mars ao anatin'ny famaranana an'le hoe séminaire ho an'ny tokantrano de manasa anareo le vehivavy efa le bebe taony reny 7 taona 8 taona 3 taona 7 taona efa tokony anambady lehilahy na vehivavy tena fotoana efa tena tokony anambadinao zao fa tena herinao misy blocage sakana ara-pitiavana amin'ny sabotsy ho avy izao amaranana an'ity séminaire ty de anao délivrance mafotakitsika ary délivrance goava mbe ho an'ireo tovavy na tovolahy tena hoe tratrana fanana tsatoka na fanana fanilikiliana ivavaka ihany koa tsika ho an'ireo olona efa manambady fa tsy mety niteraka maro be ny fijorona vavolombelona hitatsika riavana maro be ny fijorona vavolombelona hitatsika fa mamezanak'Andriamanitra ary misy am'ireny olona ireny vao nametra tanana herinandro de mipetraka ny zazakely ao anatin'ny kibony vao nametra tanana tapabolana ny sasany telo volana de mipetraka ny zaza ao anatin'ny kibony de ivavaka manokana ho an'ireo karazana olo reo tsika reo karazana mpivady tsy mety miteraka nefa efa 2 taona 3 taona 7 taona ny fanambadiana sy ireo vehivavy na lehilahy efa tokony anambady nefa tsy mety mahazo vady mihitsy de ivavaka manokana ho an'ireo olo reo tsika amin'ny sabotsy 29 mars ho avy izao amin'ny 7 ora sasavy maraina tsy diso io fotoana io manerana ny trano fivavahana vahaony oloko hitondra mambavaka anao aho ampianatra anareo ny sitrapon'Andriamanitra ampianatra anareo ny zay zavatra tokony atao mihitsy amin'ny fitondrana ny tokantrano ary vavaka sy anao délivrance tsika na vavaka mivantana na délivrance à distance ho an'ny vadinao sy ny akonanao de hoetitsika mbavaka amin'ny fotoana io anasana tsika menakavy izay fotoana rehetrarehetra dia ny tompony hitantsika ivavaka ho anareo misaotra indrindra tompo noho ny fotoana tanteraka teto de inoko fa izany fandaram-potoana zany ane de hitahinao reto ralasina bavy reto ary andraisany fahasoavana reo zay niain'ny fandarana rehetra dia nokasianao ny fony ary tsy maintsy ho afaka izy reo ary tsy maintsy mandresy ninina olana tsy maintsy miva ary tena tsy maintsy miva amin'ny anaran'i Jesosy misy saotra tompo amen ny tompony hitantsika menakavy amin'ny sabotsy tsindriko tsara amin'ny valo sasany eto amin'ny trano fivavahana vahoany iloko 3 frères Ndefanambojanahary temple de la hoantsika vahoaka na Tananarivo sy ny manodidina tokantrano pijaliana safasambara séminaire lehibe ivavahana manokana ho an'ireo tokantrano mikorotana fiaino ranomaso fisarapanambadiana fijaliana amin'ny zanaka manjaka ny rongony ny zava-mahadomelona toka ny loka ny fijangajangana ny fampirafesana ny ranomaso ao anatin'ny tokantrano fotoana izao hananganana Andriamanitra tokantrano fiaino fifaliana sy fahasambarana ho anao sy ny akonanao hampianatra anao ary vavaka ho anao sy tsodrano ary anao délivrance hampialan'ireo devoly manakorotana ny tokantranonao tadidio ary sabotsy voalohan'ny volana martsy fa 9 fa 12 fa 12 ary fa 7 ny volana martsa ho avy izao amin'ny 9 ora sy sasany maraina manerana ny trano fivavahana vahaony oloko
Kristo eto amin'ny Tananarivo, indrindrandrindra eto amin'ny 3 frères Andrefanambohijanahary, Temple de la Foi bypass eto amin'le hoe Arivosary, atia Jerosalema Karobato ambany atsimo commune, atia Kaditany apitatafitra faran'ny Arian Busdi, tsy maintsy mandresy ny fianam-pianakavinao amin'ity volana martsa ity. Hitondra ny fampianarana ny pasteur Hertina Randriary Manala sy ireo pasteur ray aman-dreny miara-panarehetra, ary ianao vavaka sy délivrance ao anao sy ny tokantranonao. Tainy tompony